Tamin'ity androanyity hatrany dia nandamoka ny fiaonana teo amin'ny ministry ny fitsarana sy ny mpirakitra ra eo anivon'ny fitsarana mbola mitohy ary manohy ny fitokonana ireo mpirakitra ra sy ny mpandrarahany fonja. Mbola anohy ny hetsika fitokonana ireo mpirakitra ra sy ireo mpandrarahany fonja araka ny nambaran'ny sendika ny mpirakitra ra sy ny mpandrarahany fonja androany mandra-pahatonga ny fepitaona 10 andro napetraka ny ministra ny fitsarana fa amalina ny fangatahan'izy ireo. Mifanindran-dalana amin'izany dia mandray anjara feona amin'ny fampidiniana amin'ny ministra tompon'andraikitra izy ireo. Mijanona ho fampanantenana ihany ny fiaonana mivantana teo amin'ny ministra sy ireo mpirakitra ra teny amin'ny tribunal Anosy androany. Mbola tsisy omaly dia zay zany no andrasana hoe inona ny zavatra mpanantenany ato hoe hivaha amin'ity semaine ity ve le izy sa tsy hivaha satria zava-misy zany misy miteny hoe manitatra grève reto dia te handeha hatra amin'ny 17 May agny amin'izay mihetsiky ny vahoaka dia ohatrohatry zany manko resaka henonay ahy zay nefa miangavy ny ministère hoe vahao androany olana io fa ho hitanareo hoe raha mbola hanitsika mois de mai zany ty grève ty fa tsy ny vahaolana zany dia lasa zay no enjehina hoe manao an'izao omeo ary vahaolana raha mivaha io olana io mijanona androany zay mivaha rapitso io mijanona rapitso zay fa ninay ty tompoko tsisy politika fa politika anay ato ihany. Ho an'ny sendikan'ny mpandrarahany fonja manokana dia efa nitsangana androany komite manokana isahana ny fandiniana fitakian'izy ireo, misa 9 kosa no mandrafitra ity komite manokana ity.